Indranatsika le Andriamanitra mpiandry miasy mamindra fo. Mpiandry miasy tsy vitan'ny masina fotsiny izy dia hoe iny fa fitiavana ihany koa izy. Marina tokoa fa fitiavana koa Andriamanitra. Fa manina roa maneho an'izany. Jere tsara ny voakan'ity zavatra ity. Milaza an'ilay mpanjaka zazakely izy. Zany vaovao mafaly. Ao anatin'ilay vaovao mafaly na hitantsika an'io indro Andriamanitra any ao. Zany Andriamanitra zany. Rehefa tonga le Andriamanitra, tonga zazakely. Tsy Andriamanitra mpanjaka ao. Zao be toa dia mipoka be. Miaraka amin'ny tompo tsy mipoka zany. Tsifitra kely fotsiny. Mpanjaka zazakely. Izay voaresaka amin'ny andininy 3 sao mihafa ao amin'Isaia. Efa hitanareo hoe aiza misy resaka zany. Ary eo andininy 3 reo dia miresaka olona ray ihany resan'izy ireo. Andininy toko 7, andininy 540. Io moa zany rehefa kay krismasy any vao fa raha tapitra krismasy dia bebay. Tsisy raha inona intsony. Noho izany dia ny tompo manome famantarana ho anareo. Indro anananaka ny virjiny ka hiteraka zazalahy, ny anarany ataony hoe Emmanuel, zany hoe amintsika Andriamanitra. Indro ny Andriamanitra reo amintsika Andriamanitra. Dikany amintsika Andriamanitra Emmanuel, avec et Imano avec nous amintsika elle Andriamanitra. Zay dikany Emmanuel. Tena ny Andriamanitra mihitsy miaraka amintsika satria tonga zazakely ohatrantsika nateraky ny virjiny. Nateraky ny virjiny. Faharoa, ny andininy faharoa miresaka an'io Miahy. Toko 7:25. Fa zaza niteraka ao antsika. Zaza tsy manana fiarovana, tsy manana ino, maneho fanahy kely, mpafatifaty kely. Zaza niteraka ao antsika, zaza lahy no omena antsika. Kanefa zaza io dia maneno fahefana dia natao tsorony. Ny anarany dia anakefatra. 2 fois 4 ny anarany. 2 anankiroa voalohany mpanolotsaina mahagaga. Matetika nandraisantsika azy hoe mahagaga mpanolotsaina. Fa io rehefa miteny hébreu dia mandeha tsiroaroa. Voalohany aloha izy io zaza io mpanolotsaina mahagaga. Faharoa i zaza io dia Andriamanitra mahery. Fahatelo i zaza io rainy mandrakizay. Ary faefatra i zaza io dia andininy fianarana. Efa fantatsika hoe miresaka nisy zany. Resaka ny Jesosy zany. Ilay Jesosy tonga olombelona nateraka ny virjiny. Ny fahatelo dia toko 1:10 andiny voalohany sy faharoa. Izy solofo mitsipika ao fody Jese. Ny solofo, dikany hoe solofo dia zanakazo. Misy azy eo dia le zanakazo iny maniry eo akaiky eo ao fototra eo. Dia zanakazo zany mbola miteraka le zaza, le mpanjaka zazakely ihany zany izy. Izy solofo mitsipika eo amin'ny fotsy Jese. Jese dadan'i Davida. Dika zany izy solofo ty le zanakazo ty dia zanaky Davida. Izy solofo mitsipika eo amin'ny fotsy Jese, izy hitrebona avy eo aminy. Hitoetra eo aminy fanahin'ny tompo dia ny faritry ireo ny fahendrena ny herin'ity mpanjaka zazakely ity dikany hoe fanahin'ny fahendrena tsy hoe misy karazana fanahy anankifito fa esprit saina fisainana zany feno fahendrena izy, feno fahazavain-tsaina, feno fanoloran-tsaina, feno faherezana, feno fahalalana ary feno fahatahorana ny tompo. Zany ao anatin'ny mpanjaka zazakely io zay azo antoka fa miresaka olona ray dia Jesosy Kristy. Hoantra kasitrahany eo amin'ny fatahorana ny tompo. Ka tsy tsara araka ny tamasony izy nampanaiky araka ny reniny sofiny. Fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny madinika ary omeny rary ny mahantra ny tany. Mamely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy ary fofonay ny vavany ao amin'ny ratsy fanahy. Fahamarinana ny fisikinana ary fanahy mahatokony ny fehikibo. Izay ilay vaovao mahafaly ho atsika maneho an'ilay mpiandry tsara. Miahy atsika, miaro atsika.
ary miantra atsika mamindra fo amintsika satria miainantsika ihany koa izy tokazazakely tahaka atsika. Vokatr'izay zany ny fanjakan'io Mesia io, ty le etapany faharoa, ozy isitsika hoe misy faminaniana roa. Faminaniana ray le anankitelo teo milaza ny aterahan'i Jesosy Kristy. Ny fanjakan'io Mesia io dia arahan'le fanafahana vaovao. Ty lay niresako anareo teo le nouvel exode, fanafahana vaovao. Ao amin'ny toko faha 1 iny ihany andininy faha 1. Averiko le izy, le fanafahana taloha zany le voaka avy any Egypta ry zareo, nandeha ny 70 taona tany enefitra. Ny fanafahana vaovao indray ny sary dia hoe voaka avy any Babilôna ry zareo iverina any Jerosalema misy amin'Andriamanitra. Amin'izany andro zany dia mbola natsotra ny tanany fandroa ny tompo mba hanavitra ny olona. Ny voalohany zany le izy nanatsotra le tamin'ny namoaka azy tany Egypta, ny fandroany dia le sary averiko foana, sary ty fandroany ty nivoaka avy any Babilôna. Fa ohatr'izao le izy, le teo ny avy any Egypta ihany no avoaka, fa ity indray hanavitra ny olona izay mbola sisa avy amin'ny Asiria sy Egypta, patrosa sy kosy, elama sy naramata ary avy any amin'ny nosy an-dranomasina. Bon, fitenin'ny olona dia ataontsika zay na tsy zay ara ny heviny hoe niatra ty Madagasikara zany e. Dika zany taloha raha le avy any Egypta ihany, zanak'Israely voaka avy any Egypta ihany no nivoaka, dia eto kosa ny olona avy amin'ny firenena rehetra. Io Asiria, Egypta, patrosa, kosy, elama, sinaramata ary avy any amin'ny nosy an-dranomasina. Zay no mahafanafahana vaovao azy. Dia eo zany mampiseho hoe sary fotsiny ka le fiverenana avy amin'ny Babilôna, fa tsy fiverenana avy amin'ny Babilôna ka ity niresahany io. Zao lazainy anangana faneva ho an'ny jetilizy izy ka hamory Israely zay voaroka ary anangona ny Joda zay voaely avy any amin'ny vazatany efatra. Io jentilisa mihitsy zany angana faneva dia vitan'ny jentilisa dia ireo rehetrarehetra ireo amoaka zay vahoakan'Andriamanitra ny amin'ny rehetra. Zay vahoakan'Andriamanitra ny amin'ny rehetra dia iverina daholo, iverina amin'Andriamanitra avy amin'ny toerana na aiza misy azy. Zay ny dikan'io. Hitsahatra amin'ny fialonan'ny Efraima ary mifongorana ny mpandrafy ny Joda. Tsy alina ny Joda tsony Efraima ary tsy handrafy ny Efraima tsony Joda. Lasa misy fifankatiavana eo amin'ny sampino rehefa tonga izay fotoan'izay. Hipoaka ny avonan'ny Filistina ny andrefan'ireo sady hiara-mamabo ny zanaky ny atsinanana. Zay hotorina amin'ny firenena rehetrarehetra zany ny fiverenana amin'Andriamanitra. Amin'ny Edoma sy Moaba no hanenganany tanany ary hano azy ny taranaka Amona. Io firenena rehetra voatolona daholo. Ataony tompo zavatra voaozina ny sakeli-dran'ny Egypta. Zany hoe mipetraka eo amin'izay zany je arena eto ambony tany rehetrarehetra zany tsy ilaina tsony anainga ny tanany ny Efrata izy ka hamely azy amin'ny rivo mamay, hokapohany dia anjary sakeli-drano 7 ary ho tafita amin'izany ny olona tsy miala kapa. Asa malalaka ny lalana. Isy lalana voavoatra lehan'ny olona sisa. Io le sisa. Le sisa ireo zany tsy zanak'Israely sisa fotsiny fa ny avy amin'ny jentilisa rehetrarehetra dia ahita lalana. Iza ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Isy lalana voavoatra le olona sisa izay ho sisa avy any Asiria toy ny an'Israely tamin'ny andro ny akarany avy tany amin'ny tany Egypta. Zay na dia re firenena fahavalo ary taloha dia lasa mitovy amin'Israely samy hiverina amin'ny tompo amin'ny alalan'le lalana vaovao izay amboarin'Andriamanitra ho azy ireo. Zay ny atao hoe fanafahana vaovao. Nouvel exode zany dia miresaka ny fiainantsika amin'izao fotoan'izao, ny fiangonana izay ahitana ny olona rehetrarehetra, karazan'olona rehetrarehetra hiverina amin'Andriamanitra indray. Efa hitan'ny Isaia zany. Hitan'ny Isaia zany indro Andriamanitra reo le mpiandry Miahy, miaro, maha-Atra ary mamindra fo. Dia lay Andriamanitra tonga zazakely fa hiantso ny olona rehetra avy amin'ny firenena rehetra hanaraka azy rehefa avy eo. Fanjakan'io Mesia io zany ozy isitsika dia arahana an'le fanafahana vaovao. Io le antsoina hoe nouvel exode le teo. Sary fotsiny le exode taloha, sary fotsiny fiverenana avy amin'ny Babilôna, fa ny fiainantsika zao, fiangonana amin'izao io resahany io. Io vakitsika teo Isaia toko faha 120 andininy faha 120 ka hatramin'ny faha 40.